Nicolas Rabemananjara, Olona Voafidy tao amin'ny faritan'ny Fianarantsoa no filoha lefitry ny Antenimieran-doholona ho an'ny faritra Atsimo. Herilaza Imbiki, Olona no tendren'ny filohan'ny Repoblika ho an'ny faritra Avaratra. Eddie Fernand, lany tany amin'ny faritan'ny Natsiranana Voafidy kestora sy Raymond Rasolondratsimba, lany tany amin'ny faritan'ny Fianarantsoa Voafidy ho pampakateny no manampy azy ireo sy ny filoha Hermanina Razafy-Mahefa mandrafitra ny birao maharitry ny Antenimieran-doholona. Androany zoma maraina no natao ny fifidianana taorian'ny nanambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny volavolam-pitsipika anatin'ny Antenimieran-doholona. Olona iray namoy ny ainy tany maroantsetra ary maherin'ny 710 no traboina tamin'ny fandalovan'ny Eloise araka ny tatitra farany avy amin'ny birao nasionaly misahana ny loza Janoary. Ny faritra Analanjirofo, Sava, Melaky ary Sofia no nitondra takaitra indrindra tamin'ny fandalovan'ny RIVO-DOZA ity. Analanjirofo no faritra anisan'ny mafy indrindra. Ankoatra ilay namoy ny ainy tao maroantsetra dia tafakatra 950 ireo traboina any amin'iny faritra iny. 270 ny trano simba ary 770 no rava. Any amin'ny faritra hafa dia 700 ny traboina ao Sofia, 700 any Melaky, 420 any Boeny ary 70 any Atsinanana araka ny tatitry ny BNGRC. Efa nivoaka an-dranomasina omaly alakamisy maraina i Eloise ary niverina nahazo hery indray ka manambana mafy ny firenena mozambikana. Raha ny tatitry ny Météo France dia heverina hiditra ao Mozambika androany alina zoma ifora ampito sabotsy ity RIVO-DOZA ity ary mety amiely mafy raha ny fahitana ny hery vaovao azony. Igadona inivato amin'ny alahady amin'ny 12 maraina ny vatana mangatsiakan'i Ferdinand Rafalmanana na i Gôly Be. Mpiandry tsatokazon'ny ekipa pirenena malagasy Club M tamin'ny fotoanandrony. Horaisina amin'ny Boninahitra eto Madagasikara izany vatana mangatsiaka izany hoy ny komity mpikarakara. Avy hatrany dia andrasana eny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina izy. Hiala eto Antananarivo indray ny alatsinainy maraina ka hiazo an'ny Mahajanga. Horaisina amin'ny fomba manetriketrika eo amin'ny sampanany amboan'io Mahajanga faharoa ary entina andrasana ao amin'ny ivitoerana maro lafy amin'ny sikina ao Mahajanga faharoa. Iainga ao amin'ny pisikina ny talata maraina indray ary ampandalovina farany ao amin'ny kianja Rabemananjara tempolin'ny BAOLINA KITRA ao Mahajanga. Avy eo izy vao entina mody any amin'ny fasan-drazany any Mandritsara. No dimanitra tamin'ny 3 Desambra 2024 i Gôly Be na i Ferdinand Rafalmanana. Ankoatra ny ekipa pirenena malagasy dia efa nilalao tao amin'ny kilioba matanjaka maro izy ary anisan'izany ny AS Sotema, ny Fortior de la Côte Ouest ary ny Dynamo de Fima. Sokajina ho isan'ny mpiandry tsatokazo manana ny maha izy azy teo amin'ny tantaran'ny BAOLINA KITRA malagasy Gôly Be.